Antsasany arabeany no azo ampiasaina amin'ny tontolo ny fifamovizana amin'ny toerana misy mpivarotra rehetra eto amin'ny Fokontany Morafeno. Bana ny mpivarotra avokoa ny antsasadalana araka ny fitarainana maromaro izay tonga eto amin'ny Fokontany. Marina tokoa izay fitarainana izay fa hoe misy amin'ireo amin'ny toerana misy mpivarotra filao zany ny sakan-dalana. Raha ny tena marina dia tsotra. Raha natadidintsika teto Majunga dia nisy fotoana izahay Fokontany. Nangataka tamin'ny commune urbaine Mahajanga nandroaka ny mpivarotra filao teto Morafeno. Ireo mpivarotra amin'ny sakan-dalana ireo dia anisan'ilay mpivarotra voaroka teto Morafeno ary nafindra taria amin'ny Pompftim. Amin'izao fotoana zareo poditra kelikely eo amin'io lalana io. Ny olana mandalo zahay miteny miala kely zareo dia miverina. Mandalo ny police municipal vao miala kely dia miverina zareo. Ka eto izahay zany te ametraka antsoava amin'ny commune manao hoe efa décision raikitra io tsy tokony hisy mpivarotra iny amin'ny sisiny arabe iny indrindra iny amin'ny filao io satria efa atahorana hiteraka accident izy io. Ka miangavy amin'ny commune izahay mba handray fepetra entitra amin'izy ireo. Zany hoe tsy fitenenana fotsiny satria le fitenenana no lasa bataon'izareo be marenina fa tena fandrofana ny entana sy ny olona mihitsy le mpivarotra mandika lalana io mihitsy dia tokony ho ampidirina forera miaraka amin'ny entany. Efa nisy fotoana no nafindra toerana ireto mpivarotra ireto ka napetraka teny amin'ny Fitim. Ankehitriny miverina tsikelikely eny amin'ny Fokontany Morafeno indray izy ireo ary ny fiverenana no mitarika ny fibanana ny antsasany arabe izao.